dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao ary dia misaotra indrindra ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny YouTube. Ny resantsika an'io zany dia ny hoe nahoana isika no tsy mety tafana tao anatin'ny fahatrana magitsokitsoka, zany hoe ny malagasy zany, ary toy ny ahoana izany hoe tokony ho portrait zany atao hoe président amitindra ny torakity, satria tsy manana tsony zany tsika droit ataotsika hoe se tromper ny olona izay hitondra tsika amitindra ny torakity. Ny tsara marina dia ny hoe ankehitriny dia miseho amin'ny endrika hafa indray zany ny ataotsika hoe fanjanahana, ny ataotsika hoe ny fanandevozana dia miseho amin'ny endrika hafa amin'izao fotoana zao, ary dia isika ihany no afaka hanala ny tenatsika amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ianao ihany no lakile, ianao tompotany no lakile izay hanalanao amin'izany ataotsika hoe fahatrana mangitsokitsoka izany, satria na tiatsika na tsy tiatsika dia miainga avy ao amin'ny toetsaitsika ihany no ahafahantsika manarina ny firenentsika zany. Ka isan'ny tanjona izay ataoko eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé amin'ny YouTube amin'ny alalan'ny développement personnel sy ny fanazavana ara-psychologique sy ara-biolojika amin'ny mampitsabo azy zany ny fomba fijeriko zany ny anton-javatra izay mitranga eo amin'ny tontolo iray, dia isan'izany ny fahatrana. Misy zavatra tena mahatonga an'io zavatra io mihitsy zany amintsika malagasy. Voalohany indrindra aloha zany dia ny hoe ny tany izay voazanaka zany avy nozanahana dia sarosarotra ho azy zany ny hiala tao anatin'izay le hoe fanjanahan-tsaina natao azy izay. Ka eo no hidiran'ny ataotsika zany hoe ny resaka ara-psycholojika, zany hoe ilay fiakinan-doha zany, satria ny mpanjanaka dia izay no amboleny ao amin'ny tany izay zanahany dia ny hoe hiakin-doha zany ao aminy ny mponina ao, ary dia amin'izay fotoana zay dia izy zany no afaka zany mitondra an'io tany io ary manao zay tiany atao rehetrarehetra zany amin'ny tany anankiray. Nefa izay zavatra izay dia ianao tompotany ihany, ianao voazanaka ihany no afaka hiala azay fomba fankejana izay ataotsika hoe amin'ny fomba kolaka ankehitriny zany, fa tsy mitovitsony amin'ny hoe fomba fanjanahana taloha zany. Ka mitodika indrindra zany amin'ny manam-pahaizana rehetra, ny intellectuel rehetra malagasy mba hijery akaiky zany an'izay fandehan-javatra izay, satria raha ohatra ka hoe mbola zany isika zany hiakin-doha foana amin'ny tany vaventy dia fantatrao tsara fa izy koa ne mba mitady ihany koa ny tombontsoany koa amin'ny fifandraisana izay atao miaraka aminy. Kanefa eo zany ny tokony hipoirany ataotsika hoe ny fahatokisantena zany izay averimberiko foana eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé. Fa raha tsy manana an'io atao hoe fahatokisantena io ny olona anankiray ary tsy manana ny atao hoe estime de soi, zany hoe ny fakasitrahany ny tenany, dia mazava ho azy fa tsy hanana an'izany ataotsika hoe fahafahana hiroso, hifidy ny fomba izay tiany hitondrana ny fiainany. Ka i Madagasikara dia tany manan-karena, ary manan-karena amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy ary manan-karena koa olona izay manam-pahaizana
manan-karena olona izay ataontsika hoe manam-panahy kanefa noho izay ataontsika zany hoe izay personnalité tsy mipetrapetraka izay zany dia mbola eo ambany fifehezan'ny tany vaventy tsika amin'izao fotoana zao ary tsy izy akory no andeha iteny aminao ny hoe izao no ataonao tokony azahoanao ny tombotsoa amin'ny taninao fa ny tombotsoany aloha no hitany zavatra normal zany amin'ny fiainana ny hoe ny tombotsoan'ny olona anankiray aloha ny tadiaviny amin'ny hoe resaka fifanarahana sy ny resaka relation zany fa anjaran'ny partenaire anankiroa zany no samy miaro an'izay tombotsoany zay mba hoe ilay fiaraha-miasa zany anjary tombotsoa ho an'ny rotota zany hoe 50-50 zany samy mahazo tombotsoa mitovy lenta zany ny tany anankiroa zay mifanaraka ka reo mbienimbieny zany ny hoe ny karana ny sinoa ny vazaha ireo zany no tena hoe atao fa fahavalo rangory fototsy ny afo amin'izao fahatrana mahazo ny malagasy izao tsy atompoko ireo olona ireo dia tonga eo izy hitady ny tombotsoany fa ianao tompotany no tena tokony zany ho andray andraikitra amin'ny hoe inona ny tombotsoa tokony ho azo ny taniko zany amin'ity fifandraisana ity zay le hoe relation win-win ka mitodika manokana amin'izay hoe ho mpitondra eo zany ny portrait-ny olona izay hoe ataontsika zany hoe manahoana ny tokony olona hitondra eo zany voalohany indrindra aloha zany dia tsy président ataontsika hoe mitovy amin'ny président rehetra itsony zany ny olona tokony eo fa tena olona zany miavaka mihitsy zany tsy olona andray fonction ohatry ny fonctionnaire fa olona anao mission zany hoe olona tena hitondra zany atao hoe fiovana mariny zany ny tena fiovana dia ny hoe miakatra ny farim-piainan'ny vahoaka ary misitraka ny harena ao aminy ny vahoaka ray manontolo ka mila finiavana ambony dia ambony izany zavatra izany ary mila fahaizana mitantana na ny olona hiara-miasa zany na ny olona ataontsika hoe ny vahoaka izay ho tantaniny satria araky ny azavaiko eto foana amin'ny fandaharana zany forêt santé dia ny hoe telo ny maha-olombelona ny olombelona anankiray dia ny saina ny vatana ary ny fanahy olona tokony mahafeno tsara andreo fepetra ireo zany no tokony ho eo zany hoe olona sady manana ny ataontsika atao amin'ny hoe intelligence émotionnelle ary manana ny intelligence rationnelle ary salama vatana koa misy zavatra entiny be dia be izay zavatra zay satria matetika sika malagasy zany dia eo amin'ilay hoe be diplôma be de iny zany no andrandrainy rehetrarehetra na hoe mpandrarà manam-bola be ato anatin'ny ataontsika hoe intelligence rationnelle zay zavatra zay ny hoe fananana ny fahaizana ny compétence sy ny zavatra rehetra ny fahalalana momba ny ataontsika hoe hitondra olona hitondra vahoaka fa eto amin'ny intelligence émotionnelle zany eo ohatra ny ambanibanina zany io zavatra raha io kanefa ao no tena lakile ambony indrindra zany amin'izany ataontsika hoe raha misy objectif anao zany tanjona tratrarinao zany dia ato amin'ny intelligence émotionnelle ny tokony ho ambonimbony kokoa zany fa tsy ny ato amin'ny fahaizana hoe
fahaizana ny taranja ohatry zao sy ohatran'izao doctorat am'izao ao anatin'izany ko moa ny tenako raha ohatra miresaka hoe doctorat satria ny tenako dia dokotera fa tsy hoe ny cible manokana ny manam-pahaizana fa ao anatin'izany koa ny tenako fa ato amin'ny fahendrena zany ao zany tsika no tena mbola misy lesoka be dia be mihitsy dia ny tsy fahaizana zany ny hoe mandeha manana an'izany ataontsika hoe objectif ambony amin'ny ataontsika hoe fitiavan-tanindrazana zany fitiavan-tanindrazana tsy tonotononina fotsiny ambava zany fa tsy maintsy porifoinao fa tena tianao ny tanindrazanao ny voalohany indrindra aloha dia ny hoe rehefa tsy mahataty intsony ianao zany mijery an'ireo 4000 olona mahantra mitsindroka mijordira ireo raha ohatra ka tena tsy tantinao marina ny mijery an'ireo dia ataonao zay anafoanana an'izay zavatra zay dia azoko lazaina fa tena tia tanindrazana ianao eo amin'ny ara-batana izay efa veriberiko foana eto amin'ny fandaharana zany forêt santé fa mila mihinana sakafo ara-pahasalamana mila mikolokolo ny fahasalamana satria zava-dehibe koa eo amin'ny firosona amin'izay tanjona tiana hotratrarina ny fahasalamana ka mampametram-panontaniana ihany indraindray hoe salama saina ve salama vatana ny mpitondra tsy manome jugement amin'izay resaky zay ary tsy manao attaque personnelle an'izaniza fa mila jerena ihany koa ny ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay ka nandalo teo daholo ny miaramila nandalo teo ny mpampianatra nandalo ny dokotera teo amin'ny fitondrana nandalo ny mpandrarà nefa tsy nahitana vokany tsy milaza hoe tsy nanao ninninona ireo olona ireo na vitany nataony daholo ireo olona reo satria ataontsika zany hoe ingratitude ny fitenenana fa hoe tsy nanao ninninona ka nefa dia mbola ohatr'izao ihany ny firenetsika mampametram-panontaniana ao anatin'ny arena be izay miavosa ao amin'ny tanitsika izany hoe ao amin'ny ilay ataontsika mihitsy zany hoe ao amin'ny fototry ny intelligence émotionnelle ao zany no tsy ampy satria vitatsika raha ohatra ka ny ataontsika hoe zany ny potentiel ananany gasy dia vitany gasy ny hanarina n'io zavatra io fa ina no sakana dia mile hoe fahasahina voalohany indrindra aloha fa raha olona tena iroso amin'izany ataontsika hoe fandrosoana zany dia tsy maintsy manana ny fahasahina zany hiatrika ny firenena vaventy ka eo zany aloha no mbola atahotra ny ainy daholo eo koa ny hoe mazava tsara ve ny objectif anao miditra eo mazava tsara ve fa tena ny